Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Tamin'ny taona 1970 dia nisy lehilahy mpitrandraka vato anankiray niova fo lasa kristianina. Indray andro ary raha tafahoana tamin'ity mpiara-miasa tamin'ny taloha izy, izay lehilahy niaraka nisotro toka taminy ary nandaniany vola betsaka tokoa tany amin'ny bara, dia izao ny zavatra mitranga. Rehefa niaona izy roa lahy ireto dia nanontanyilay namany mpitrandraka vato ilay lehilahy mpiara-miasa taminy niaraka nisotro toka tamin'ny taloha, ka hoy izy hoe: tena marina ve zany hoe lasa manana fotom-pinoana izany ianao? Lasa voafefe sy voabaiko amin'izany zany ianao? Dia namaly ilay namany fahiny ilay mpitrandraka vato izay niova fo lasa kristianina ka nanao hoe: za mihitsy no nanolo tena sy niova fo ka. Nateraka indray aho ary nahitan'i Jesosy Kristy. Dia hoy indray ilay namany niaraka nisotro toka tamin'ny taloha hoe: dia inono daholo ve izay lazain'ny Baiboly? Eny, tena inoko amin'ny foko manontolo mihitsy, hoy ilay lehilahy mpitrandraka vato. Dia namaly indray ilay namany fahiny hoe: dia inono daholo ihany koa ve reny hoe fahagagana rehetra voatantara ao amin'ny Baiboly reny? Dia ianao koa zany sahiteny amiko hoe tena navadika Jesosy ho lasa divay tokoa le rano tamin'ilay fampakaram-bady tao kana? Hoy ihany ilay namany fahiny. Eny, tena marina avokoa reny, hoy indray ilay lehilahy mpitrandraka vato izay lasa kristianina namaly ilay namany, ary mbola nanohy ny teny ihany hoe: zao ary, andao ane ianao anaraka any an-tranoko e? Misy zavatra tiako aseho anao. Rehefa tonga tao an-tranon'ilay lehilahy kristianina ary ilay mpiara-miasa sy mpiara-misotro toka tamin'ny taloha, dia agory ny agagandra namana nahita ny zavaniseho. Dia hoy izy hoe: ary to lasa niova be mihitsy ato an-tranonao zany raha nampitahina amin'ny taloha. Anao daholo ve ro fanaka rehetra ireo? Zahatra raha nisy zavatra ne tato an-tranonao tamin'izany nandalo tato farany, efa ho foana tsy misy nininina mihitsy aza. Dia hoy ilay lehilahy mpitrandraka vato kristianina namaly ilay namany hoe: zao tsy mety mino ianao hoe nanova ny rano lasa divay tsara Jesosy tany kana. Saingy hitanao kosa zao ankehitriny ny ato an-tranoko fa navadika Jesosy ho lasa fanaka avokoa ireo zava-pisotro namamo hafa iny. Ary ianao ry mpiaino namako, move ianao mba efa niaona tamin'i Jesosy? Efa nanova ny fiainanao ve izy? Zany no zavatra tsara indrindra tokony hitranga eo amin'ny fiainanao rehefa miaraka amin'i Jesosy ianao, satria tena tianao izy, te hanovanao izy, koa ekeo ny hidirany eo am-ponao, ekeo ny hidirany eo amin'ny fiainanao fa hanova izay tsy mety rehetra sy izay mampijaly ary mampahory anao izy. Marina mihitsy fa tsy mahova ny hodiny ny Etiopianina ary tsy hahova ny sorany leoparda, hoy ny voalaza ao amin'ny Jeremia 3:7-20, nefa izao ny voalaza ao amin'ny Isaia 1:7-20 manao hoe: avy ary ifandahatra isika ho Jehova, na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo, dia ho fotsy tahaka ny oram-panala, na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza, dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Amen.
Heritage Singers. Adventist World Radio, the voice of hope. Since I met this blessed Savior, since He cleansed and made me whole, I will never cease to praise Him. I'll shout it while eternity knows. He touched me, oh, He touched me, and all the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Alasara ny faminanin'ny Baiboly. Alasara ny faminanin'ny Baiboly. Fianarana mitohitohy ireo faminaniana apokaliptika ao amin'ny Baiboly. No manin'ny radio Adventista iraisam-pirenena na ny feon'ny fanantenana ho anao. Ampitsaliana mandrakizay tokoa ve ny ratsy fanahy na ratsy betsaka toy inona aza ny fahotany? Moa ve ireo mpanota efa nodimandry 3,000 taona lasa ampitsaliana mihoatra ny 3,000 taona no ireo nodimandry ankehitriny ary samy over noho ny fahotana mitovy? Ahoana no ahafahan'Andriamanitra manavoana ny fahotana raha mbola ampitsaliana velona no hoan'ny mpanota ka hodorana anaty afo mandrakizay? Raha oviana no hampitsaliana anaty afo ireo ratsy fanahy?
manasanao ary anaraka famelabelarana ratsoatra masina atolotro ny foiben radio adventista iraisam-pirenena na ny awr no man'ny kamioatmanina filoha lefitry ny awr ny namanao Eliandry amin'ny tantsono an'olotra izany amin'ny teny malagasy. Sotranao manaraka tsy tapaka ity famelabelarana alasaro ny faminaniana ao baiboly ity. Fandarana manokana izy ity izay mandeha maneran-tany amin'ny fitem-pirenena be dibe tokoa ary tombontsoanao ny mandray anjara amin'ny fanarahana an'izany. Miarabanao ny mpiara-mianatra aminao Eliandry amin'ny tantsoa. Ho anao izay vao izao ny manaraka ity famelabelarana ity dia azonao atao ny maka ireo famelabelarana rehetra na lefa teto amin'ny alalan'ireto roy ny adresy ireto: feofanantenana.org, feofanantenana.org, mitambatra le feo fanantenana, na awr.org, zay koa afanao mahazo azy, awr.org. Raha ijery azy amin'ny Facebook ianao dia ity ny adresy ao amin'ny pejy Facebook: AWR feo ny fanantenana, AWR feo ny fanantenana. Hitanao ao avokoa ireo fandarana rehetra nandeha hatramin'izay. Ho antsika izay tsy tia handany mega betsaka amin'ny fiainoana amin'ny alalan'ny page Facebook dia azoko antoka fa ho mora aminao ny maka ny fandarana avy dia manao téléchargement zany zay vao miaino dia ho mora dia mora ny crédit izay hovidinao ahafahanao miaino isan-kerinandro. Ao amin'ny Facebook ihany ity no anarany: feo fanantenana, zay fotsiny, feo fanantenana. Rehefa tafiditra ao ianao dia manoratra fotsiny hoe te hiaino ny fandarana alasaro ny faminaniana, dia manaraka fotsiny zay lazainy eo ambany ianao dia afaka miaino soamatsara. Ary eto zahay dia maneho fankasitrahana tanteraka anareo rehetra izay nandefa hafatra fangatahana samihafa, fangatahana vavaka, fanazavana, fanehoana fankasitrahana, zany daholo ny ankamaroany. Tia ampahery antsika manokana izay fa tena misy ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika. Ary tsy miova izy, fa rehefa tena miresaka aminy amin'ny fototsotra ianao dia miaino anao izy. Tsy ilana resaka lavabe ny resaka tao aminy, fa resaka tao amin'ny fo, amin'ny fanetretena tsy amboamboarina. Azonao atao ny manao an'izany mangina, fa mamaky ny ao am-ponao izy ary mamaly anao arak'izany. Hanaraka fijoroana ho vavolombelona anankiray isika, tantara tena misy izay tena anisany nampahery ahy ary hinoko fa hampahery anao. Milohan'izay dia manasa anao mba hiaraka hivavaka aminay. Rainay izay ny an-danitra, ho amasina ny eny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao eo amin'ny fiainanay tsirairay avy reto izay miaraka mianatra ny teninao amin'ny alalan'ity alasaro ny faminanianao amin'ny baiboly ity. Mamela ny elokay, diovo zahay, amboary ny fiainanay homendrika an'izany fiainany lanitra izany. Mitahiry reto mpiaino rehetra ireto, tahi azy tsirairay avy, ampio izy ireo mba nao fanandramana amin'ny fifandraisana aminao, ka hiresaka aminao ny amin'ny olana izay mahazo azy, ary hatoky anao amin'ny fontsotra fa afaka mamahany izany ianao, afaka mitahy azy ianao. Hiaraka hianatra ny teninao indray zahay, mangataka ny fanazavan-tsaina avy aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Nisy mosary tany amin'ny faritra Tsimony Angola tany amin'ny taona 1770 ka hatrany amin'ny taona 1770 tany ho any. Ary niaran'izany koa ny membre adventiste nipetraka tao amin'ny campus na foibe anankiray any fiangonana adventiste any amin'ny toerana antsoina hoe Namba. Misy fiangonana ao, misy mpiasa mipetraka koa ao. Dia nivavaka izy ireo mba homen'Andriamanitra sakafo, satria tsy noho ny akamonana na tonga an'izy ireo tsy mahita sakafo, fa ny mosary izay niatra teo amin'ny tany. Dia nivaly tokoa nivavaka,
satria nandatsaka mana tao amin'ny toerana honenan'izy ireo io arabaky teny isan'andro Andriamanitra mandra-patapitry ny mosary. Mana zay inony izy ireo fa tena mitovy amin'ny mana nomeny ny zanak'Israely fahiny, satria ny tsirony dia toy ny tantely sy ronono mifangaro amofo, tena antonony tsara, ny amaminy ary mate hinana foana, ho ilay namako zay ny tantara tamiko. Rehefa tapitra ny mosary dia mbola nitoy foana mandrakandroany ny fandatsahan'Andriamanitra mana ao amin'io campus adventiste io isaky ny alarobia sy ny zoma. Azo totoina le izy rehefa maina dia azo anaovana mofo. Maro ireo namana mpiara-miasa any Afrika no efa nandeha tany ary nanandrana ny hinana fa dia mitovy avokoa ny zavatra nolazain'izy ireo fa tena tsara lay mana, hafa dia hafa mihitsy ny tsirony. Nandeha nitsidika an'izany toerana mbola haitana mana izany ny namana mpiara-miasa aminay antsoina hoe Noël Sibanda, zay taleny Centre de Média Adventiste ny Cape Town sady taleny fifandraisana eo anivon'ny divisiona na ny foibe ny fiangonana Adventiste aty amin'ny faritra Afrika Atsimo sy ny ranomasimbe Indiana. Nakasary sy nihinana an'izany mihitsy izy mba ahitan'ny olona fa tena misy zany fisehon-javatra izany. Aza matahotra fa alefanay ao anatin'ny Facebook AWR feo ny fanantenana ioronan-tsary foy na lain'io, ahitanao fa tena zava-misy zany. Zany toe-javatra zany dia milaza amintsika fa manome porofo be dehibe antsika hatrany Andriamanitra fa tsy miova izy ary mbola eo hatrany fa tsy lavitra akory fa isika no niova. Tsy mandangy izy fa zay tena mangataka aminy amin'ny fony sy amin'ny fanetretena tanteraka dia azo nomena valiny amin'ny fotoana mahamety azy indrindra. Azotsika miatrana fitokisana tanteraka izy. Ka raha manohy izao fiarah-mianatra izao isika zay enohina maneran-tany amin'ny teny pirenena samihafa ary renao amin'ny teny malagasy dia araraoty ny fahafahana manatsara ny fifandraisana amin'Andriamanitra amin'ny fahalalana azy. Misy amintsika manao hoe ilaina daholo ve ny fahalalana an'izany rehetrarehetra izany rehefa tian' Jesosy fotsiny azy sy mino azy dia efa ampy izay. Raha tena tianao dia tianao fantatra daholo mikasika an'ilay tianao ny afatra nalefany manodidina n'izany fihevindrainy amin'ny rano lanitra izany, rovina izy no tonga, ahoana ny fomba hatongavany, laza izy fa misy fitaka, inona ny mety ho fitaka. Tianao daholo ny hafantatra ny rehetrarehetra momba n'ilay tianao. Eny ary ho toizantsika ny lesona izay efa nirahantsika nianatra teo aloha mikasika an'ireo toe-javatra hitranga aorianan'ny fiverenan'i Jesosy. Zany hoe rehefa tafakatra soamatsara ny an-danitra ireo voavitra ary miandry ao am-pasana ny olona izay tsy nitsangana tamin'ny maty satria tsy nandray famonjena dia inona no zavatra hitranga aorianan'izay. Ahoana ny amin'ilay afo be lazaina ao amin'ny Baiboly? Afo be ve le isa inona? Amin'ny akabiazan'ny fiteny ny Baiboly dia mamerimberina ny amin'ny faria afo sy ny famaizana any Satana miaraka amin'ireo olona izay tsy mety niala taminy. 12 no anonan'i Jesosy ny hoe faria afo ao amin'ny Apokalipsy ary fantatry Jaona fa tsy angano zany fa izany ny fomba ampiasain'Andriamanitra hamafana ny fahotana mandrakizay. Rehefa avy mamaky ny Apokalipsy toko 29 fa folo ny olona dia maro no miasa saina hoe hijaly andro manalina mandrakizay zany ny olona overy ary mampametra-panontaniana momba ny famindrapon'Andriamanitra sy ny fitsarany zany ny toetrany mihitsy zany hoe fampijaliana mandrakizay zany. Ampijaliana mandrakizay tokoa ve ny ratsy fanahy na dia atao hoe ratsy sy betsaka toy inona aza ny fahotana? Moa ve ireo mpanota efa nodimandry 3,000 taona lasa ho ampijaliana mihoatra ny 3,000 taona koa no ireo nodimandry voaingana? Ary moa ve samy ho very noho ny fahotana mitovy izy rehetra? Fanontaniana mifahamaofao ao anatin'ireo fampianarana samihafa mandehandeha maneran-tany zany. Aleon'ny Baiboly ihany no hamaly satria tao anatin'ny Baiboly angenina ahitana an'izany fa tsy tany amin'ny boky hafa. Inona ny marina ara-Baiboly? Ahoana no ahafahan'Andriamanitra manafoana ny fahotana raha mbola ampijaliana velona ny hoan'ny mpanota
ka hodorana anaty afo mandrakizay. Raha oviana no hampijaliana anaty afo ireo ratsy fanahy. Zao ny vakitsika eo amin'ny Petera 2:7. Petera 2:7. Nde fantatry ny tompo izay hamonjeny ny tsara fanahy amin'ny fankapanahy sy ny hitehirizany ny olona tsy marina amin'ny fijaliana ho amin'ny andro farany. Raha oviana hoe amin'ny andro farany. Raha oviana moa ny andro ny fitsarana. Zao ny vakitsika eo amin'ny Jaona 2:12. Jaona 2:12. Izay mandaa ka tsy mandray ny teniko dia manana izay mitsara azy. Ny teny izay nolazaiko izany ihany no hitsara azy amin'ny andro farany. Ka arak'izany dia ilainao ilaitsika ny mianatra tsara n'io teny io zany, io tenin'Andriamanitra io. Io no teny vavolombelona izay rehefa tsy raisitsika dia hitsaranantsika. Ao amin'ny Mateo 7:12 dia misy filazana ny amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Mateo 7:12. Alaivo sary an-tsaina kely anie, na isika olombelona efa simba ny faratsiny eto an-tany aza, tsy eritreritra andefa olona ho any am-ponja, raha tsy efa noeloina na notsaraina. Maika fa Jehovah tsy hanafain'ny olona izy raha tsy mifanatrika amin'ny fitsarany farany. Atao fantatry ny olona rehetra izay ho very fa tena rary ny fitsaran'Andriamanitra. Ore olona, raha ireo ratsy fanahy efa maty no efa mikaraikona ny anaty fariafo ankehitriny, inona intsony no ilana fitsarana aminao avy? Efa ny rahantsika nianatra teto fa ireo ratsy fanahy efa maty dia ho ampasany ihany, fa ho atsangana izy ireo amin'ny fiafarahan'ny arivo-taona ary hiatrika ny fanameloana azy. Ny Baiboly dia mamerimerina hatrany amin'ny 50 farafahakelany fa ny maty dia matory. Hojerentsika ohatra ny eo amin'ny Danielina 2:12. Danielina 2:12. Ary maro amin'izay matory eo amin'ny vovoky ny tany no ifo. Ka matory izy ireo fa tsy any anaty afobe akory. Ahoana hoy ny voalaza amin'ny Pitoroteny 7:5. Pitoroteny 7:5. Fa ny maty kosa tsy mba mahalala na inona na inona. Ka tsy misy fanahy mitsingevana makany an-danitra na voasarika ho any amin'ny afobe zany. Tsy ara-Baiboly zany. Izay voalaza amin'ny Joba 1:30 dia mazava tsara. Lazainy eo fa rehefa maty ny olona dia hoentina hoeny amin'ny tany fandevenana izy ka mbola hijanona ho ampasana. Mario fa ny olona marina sy ny ratsy fanahy dia handray fahamaliana samihafa. Zao ny voalaza amin'ny Romana 9:17. Romana 9:17. Fahafatesana ny tambiny ota ary fiainana mandrakizay ny famezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Ka anjaran'ny olona no misafidy raha mbola hijanona ao anatin'ny fahotana izy fa tsy mety miala amin'izany dia fahafatesana mandrakizay ny miatra aminy. Fa raha mifidy ilay fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra izy dia fiainana mandrakizay ny miandry azy. Saingy tsy misy filazana ao amin'ny tenin'Andriamanitra hoe ho ampijaliana mandrakizay ny ratsy fanahy. Fa fahafatesana mandrakizay no raisiny izay tsy misy fananganana intsony. Araka ny tenin'Andriamanitra dia tsy famaizana anaty afobe ho mandrakizay ny tambiny ota, fa ny fandevonana no mandrakizay. Ny tsy mampitovy ny fahafatesana voalohany sy ny fahafatesana faharoa dia tsisy fananganana intsony ny fahafatesana faharoa fa tapitra hatreo. Isika rehetra dia mety handalo amin'ilay fahafatesana voalohany dia ho atsangana amin'ny maty ireo izay nanaiky an'i Jesosy ho mpamonjy ny tenany, fa ireo ratsy fanahy dia ho aringana mandrakizay. Ilatsaka avy any ambony ny afo handevona azy ireo, fa tsy araka ny fiheverany maro hoe misy afobe mirehatra anohany. Aleo ny Baiboly no hanomeny valiny. Zao ny voalaza amin'ny Apokalipsy 20:7. Apokalipsy 20:7. Ary nisy afo nidina avy tany an-danitra ka nandany azy. Marobe ireo olona milaza fa ny fanahy dia tsy mety maty. Inona kosa no ambaran'Andriamanitra? Zao ny vakitsika eo amin'ny Ezekiela 7:20. Ezekiela 7:20. Ny fanahy izay manota no ho faty, ny olona izay manota no ho faty. Mazava zany. Amin'ny fiafarahan'ny arivo-taona dia hidina avy any an-danitra Jerosalema vaovao miaraka amin'ireo voavonjy ary hipetraka eo amin'ny tendrombohitra Oliva
araka ny voalaza ny tenin'Andriamanitra rehefa nianarantsika teto zany. Ireo ratsy fanahy rehetra koa dia tsangana, ary Satana no hitarika azy ireo hanafika ny tanàna ny seza fiandrianan'Andriamanitra aorianany arivo-taona. Kanefa amin'ny fotoana izay amoriny Satana ny tafiny sy ny jeneraliny hanafika n'ilay tanàna masina no halatsaka avy tany an-danitra ny afo. Io no afo be voalaza ao amin'ny Baiboly fa handany ireo ratsy fanahy, handevona azy ireo. Zao novakitsika amin'ny Apokalipsy 20:7 averina ihany, ary nisy afo nidina avy tany an-danitra ka nandany azy. Zay ny voalaza ara-Baiboly. Rehefa levon'ny afo ireo mpanota dia ho foanatreo ny fisiny. Vantany vao misokatra ny fasan'ny ratsy fanahy dia ny afo avy any an-danitra no hatonga nyity tany ity ho lasa fariafo handevona tanteraka ireo olona izay tsy nanaiky ny famonjena natao azy miaraka amin'ny Satana sy ny anjeliny. Ny fahotana dia tsy hisy intsony mandrakizay. Tsy mahafo Andriamanitra ka hampijala ny ratsy fanahy ao anaty afo ankehitriny, tsy zany mihitsy. Ny ho ataony arak'izay voalaza ao amin'ny Petera 2:7-10 dia izao: ary ho levon'ny afo ny tena ny zavatra rehetra, satria ho diovina ka hodorana avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy. Fa ry afo no andrakotra ny tany, hodorana avokoa ny zavatra rehetra. Zay fa simba ny fahotana teto, ho avaozina tanteraka ity tany ity. Zao novakitsika eo amin'ny Malaki 3:7. Malaki 3:7. Fa indro avy ny andro mandoro toy ny fatana fandoroana izy, ary ny priare rehetra sy ny mpanao ratsy rehetra dia ho vodivary, ka andoro azy ny andro izay ho avo Jehova tompony maro, ka tsy asiany miangana na ny fakany na ny sampany. Ireo rehetra izay ny fidy ny lalan-dratsy ny Satana dia nikiry biby tsy mety ala amin'izany dia ho lasa vodivary, ho lanin'ny afo. Io afo io no andany azy ireo. Ilay fandevonana nataon'ny afo dia ho 100 isan-jato. Ny afo avy amin'i Jehova dia hiasa handringana ny ratsy fanahy, tsy hisy intsony. Ratsy izany dia hitatra toy ny omamiadana ny fahotana, hanimba ny tontolo rehetra. Izay nge no antony iantson'Andriamanitra antsika, tia hanafaka antsika amin'ny fahotana izy. Satria raha mifikitra amin'ny fahotana isika dia ho ringana miaraka amin'ilay fahotana. Jehova dia tsy hamela ny fahotana ho mandrakizay. Ary mario tsara fa raha mandrakizay ny fampijaliana dia midika izany fa ho mandrakizay koa izany ny fahotana. Hitantsika amin'izany ny fanolanan'ny Satana ny fahamarinana ao amin'ny Baiboly. Raha tsy miverina ao amin'ny Baiboly ianao mamaky tsara dia tsy maintsy ho voafitaka. Ny planin'Andriamanitra dia ny anala tanteraka ny tontolon'ny faratsiana, ka amin'ny fanadiovan'ny afo dia ho ringana ny ratsy fanahy hatramin'ny fotony sy ny sampany. Satana ny fotony, ireo mpanaraka azy ny sampany. Tsisy mandrakizay ny ratsy. Zao novakitsika amin'ny Isaia 7:7-8. Isaia 7:7-8. Indro fa ho tahaka ny vodivary ireo, ho mainy afo izy, ka tsy havonjy ny tenany amin'ny herin'ny lelafo akory. Tsy misy vaina afo hamindrona na afo hitaninana azy. Misy mantsy manany ihany hoe hitony vomangany amin'ny afo be. Tsisy hitononao vomangany. Tsy misy afaka andositra n'izany afo zany. Rehefa mainy zavatra rehetra dia tsisy vaina afo tavela intsony koa, fa lasa lavenina. Dia izay ny famindrapon'Andriamanitra, ho lasa ny afo. Voalaza ao Malaki 3:7-20. Malaki 3:7-20. Ary ho hitsakitsahinareo ny ratsy fanahy, fa ho lavenina eo ambany faladianareo izy amin'ny andro izay ho tendreko, hoy Jehova Tompony maro. Eny mamela hiato kely eto. Tsarovy ry mpiara-mianatra amiko, fa afaka misoroka an'izany rehetra izany ianao. Mbola azonao atao ny fidy ny lalan'Andriamanitra, ka hiditra ao amin'ny vavadin'ny tanàna. Tsy voaozona ho any amin'ny afo ianao ny fandevonan'ny afo, fa azonao atao ny fidy ny fiainana mandrakizay ankehitriny. Aza manamafy ny fonao, aza mifikitra amin'izay zavatra mety ho neverinao fa marina, kanefa noporofoy ny ten'Andriamanitra fa diso. Mety manana fahadisoana daholo sika, fa rehefa hita ny marina dia ny marina ny manafaka antsika amin'ny fanandevozan'ny fahadisoana. Hoy Davida mpanjaka ao amin'ny Salamo, Salamo 7:7-20. Salamo 7:7-20.
fa rehefa afaka kelikely dia tsy hisy ny ratsy fanahy handinika ny foneny any ianao fa tsy ho hita izy. Eo amin'ny 120 fa ny ratsy fanahy aringana ary ny fahavalon'i Jehovah ho tahaka ny voninahitry ny sa ho levona izy, eny ho levoka ho setroka izy. Hitantsika amin'izany fa langa ary fahatsoa-kevitra finonom-poana ny filazana fa miantso vonjy any anaty afobe anoany ny ratsy fanahy. Tsy ara-baiboly izany. Ny baiboly dia milaza fa lasa lavenina ary tsy ho hita intsony mandrakizay izy ireo. Aoriana ny arivo-taona tapitra hatreo mandrakizay. Misy indray milaza fa Satana tsy ho levona zany. Izao voalaza ao amin'ny Apokalipsy 20:10. Apokalipsy 20:10. Ary ny devoly izay namitaka azy dia natsipy tany amin'ny fary afo sy ny solofara, izay misy ilay biby disy ilay mpaminany sandoka koa. Inona marina no hanjoan'ny Satana? Vakitsika ny ao amin'ny Ezekiela 20:7-7. Ezekiela 20:7 sy ny 7. Noho ny abeny eloko ao, izany hoe ny fahotana ao tamin'ny tsy fahamarinany varotra ao, dia izany no amoahako afo avy eo aminao, handevona anao, ary ataoko tonga lavenona eny ambonin'ny tany ianao. Ka ho levona Satana arak'izany, ho levon'ny afo. Fahafatesana mandrakizay no tambony ota ry havana, fa tsy fampijaliana mandrakizay, samihafa izany. Tena ratsy ny toetra an'Andriamanitra anie Satana, mba hahatonga antsika tsy hanompo azy ampitiavana, fa atahotra azy sahalan'ny fatahorana biby masika, kanefa tsy izany mihitsy ny Andriamanitsika. Izao ny voalaza ao amin'ny Jaona 1:4-5. Izay tsy tia dia tsy mba mahalala an'Andriamanitra, fa Andriamanitra dia fitiavana. Dia mbola miverina indray izay ao amin'ny 9:9. Izy tsy miteny hoe toetra iray amin'ny toetra an'Andriamanitra ny fitiavana, fa lazainy mihitsy hoe Andriamanitra mihitsy no fitiavana, Dieu est amour. Misy fampianarana izay milaza fa ny fanahin'ny maty hono dia tsy mety maty, fa mijaly any ho any fotsiny satria nanota, fa rehefa afaka ny fahalotony dia izay izy ireo vao tafiditra any an-danitra. Mba lazao aho hoe aiza ho aiza amin'ny tenin'Andriamanitra re izany. Taiza ny andohany izany? Tany amin'ny taona 700 tany ho any, ny kanja famonoan'olona naorin'ny Roma jentilisa dia nolovany ny fiangonana Romanina taty aoriana ho fampiororona ireo izay nijoro tamin'ny finoany, ary nanohitra azy ireo satria tsy malala fa tsy ny baiboly, sola scriptura, ry Lutera sy ny namany izany. Nanomboka hatreo dia roborobo ny toerana fampijaliana. Enilazaina fa ny fanahin'ny maty dia tsy maty, fa mbola diovina anoano dia rehefa madio izay vao afaka miditra any an-danitra. Tsy marina raha baiboly avokoa izany. Ary izany rehetra izany no mahatonga antsika mamporisika ny mpiara-mianatra hoe dinio ny tenin'Andriamanitra ary hamarino mazava tsara amin'ny tenin'Andriamanitra avokoa izay rena ho eto. Dia misy koa olona sasany izay mino fa ny fandoavana vola araka ny rafim-piangonana sasany no heverin'izy ireo hanafaka azy amin'ny afo. Lasa mivadika ho bizinesi gedabe ilay izy. Ary misy aza olona mamoaka boky mihitsy anohanana an'izany hevitra izany. Anisan'izany Jonathan Edwards namoaka boky mitondra ny lohateny hoe mpanota eo ampelantanan'Andriamanitra tezitra. Dia lazainy ao fa toy ny mpanao saribakolo ny Andriamanitra ary manana drafitra ho an'ny olombelona, dia inono fa amin'ny fotoana rehetra dia mety handringana antsika izy rehefa tezitra. Amin'ny fomba mahatsiravina no ilazany fa Jehovah dia miazona ny mpanota eo ambony lavaka misy lelafo mirehitra ary andatsaka azy ireo any amin'ny fotoana tsy ampozina. Dia hoy ihany izy hoe Andriamanitra dia miazona anao toy ny bibikely maharikoriko eo ambony farihy afo. Mankahalanao izy. Ary tena nalaza izany fampianarana izany tany amin'ny taona 1970 fony pasteur tany Connecticut any États-Unis, ary mbola ampiasainy izany amin'ny fianarana ara-pinoana akademika. Izany dia fotom-pampianaran'ny devoly hatramin'ny ela ry havana, ary natonga ireo mpanompo sampy ho tafiditra ao amin'ny fiangonana satria hitany fa ny tahotra dia fitaovana matanjaka ahafahana manentana ampitomboana fanatitra amin'ny alalan'ny fampianaran-diso momba ny famelan-keloka. Ary fiangonana maro no mameno W no ny tahotra. Kanefa raha mamaky ny baiboly sika dia mahita fa tsy izany mihitsy ilay Andriamanitra any an-danitra be fitiavana,
be famindrapo mame fiadanam-po tsy mampitahotra izy fa mampitandrina. Satana dia manaratsy an'Andriamanitra izay foana nataony hatrany an-danitra, matsiravina ny fanaratsiana an' Jesosy mikasika ny fampijaliana mandrakizay, izay fampianarana mifanohitra amin'izay nolazainy Baiboly. Ho zakanao ve ny ahitany zanakao kilan'ny afo, adiny ray monja anaty famonoana matsiravina? Nefa isika olombelona ohatran'izao aza tsy mahazaka an'izany. Moa ve rehefa tsy mankatony zanakao vitanao ny ikapoka azy tsy akijanona mandritry ny herintaona na ray volana na adiny ray monja aza? Nefa ny olona dia manaratsy an'Andriamanitra hoe handoro ny zanany tsy mankatò azy mandrakizay. Fampianarany diso zany. Ny fampijaliana mandrakizay dia tsy ara-Baiboly fa lainga 100%. Misy olona mampianatra hevi-diso fa ny afo mandoro an'ireo ratsy fanahy tsy misy fiatoana dia hitondra fijaliana ho an'ny olo-masina mandritry ny mandrakizay. Ry havana, ny Baiboly aniny nalalantsika an'Andriamanitra sy ny fivavahany. Manina raha miverinao manamarina an'izany. Nga i Dr Samuel Hopkins dia nanoratra fa ny fahitanareo mijaly any amin'ny afobe ho izy dia asambatra ny olo-masina mandrakizay rehefa mahita olona mitovitovy toetra izy ireo sy teraka ao anaty toe-javatra mitovy sy miaraka latsaka anaty fantrana lalina dia efa ampy ahafaly azy ireo zany. Zany ve dia ahafaly antsika? Aiza ho aiza ao amin'ny Baiboly no ahitana fampianarana tahaka an'izany? Moa ve ireo voavonjy any an-danitra efa nanary ny fiantrana sy ny fangorahana ary ny fahatsapana ny fifandraisan'ny samy olombelona? Mahafaly an'Andriamanitra ve ny fampijaliana? Sanatria tompoko. Hoy ny voalaza amin'ny Ezekiela 3:7-9. Ezekiela 3:7-9. Raha velona koa ho Jehovah Tompo dia tsy sitrako ny hafatesany ratsy fanahy fa ny alan'ny ratsy fanahy amin'ny lalany mba ho velona izy. Dia zao ny toyiny, mialà amin'ny lalan-dratsinareo fa nahoana moa no teo faty ianareo ry taranak'Israely? Ka ny fampianarana fa ireo ratsy fanahy nodimandry izay ampijaliana mandrakizay ny anaty afobe dia tsy mifanaraka amin'ny toetra an'Andriamanitra velively, izay maneho fitiavana tsy misy fetra amiko sy aminao tamina ny ankeny ho faty nanao sorona ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana. Indrisy fa maro ny olona tsy mahatakatra an'izany foto-kevitra izany, fa mandray ambolony fotsiny hoe mpitandrina ity, ray aman-dreny ara-pivavahana ve no miteny, handainga ve izy? Tsaroa fa lehibe ny anjely tany an-danitra ny Satana, kanefa rehefa nitsipaka an'Andriamanitra izy dia lasa ray ny langa. Ny marina dia izao, nanome porofo mazava Jehovah amin'ny teniny fa hanasazy kosa izay mandika ny lalàny. Ireo izay mihevitra fa maharo-po Andriamanitra ka tsy hampiatra ny fitsarany amin'ny mpanota dia ilainy mijery ny azo fijaliana teo Kalvari fotsiny ihany. Nahafatesan'i Jesosy dia manamarina fa fahafatesana ny tambiny ota. Ny fandikana ny lalàn'Andriamanitra dia misy valiny avokoa. Kristy ilay tsy nanana ota dia tonga ota ho antsika. Tsy misy fomba hafahafahana miala misazo ny ota. Irian'Andriamanitra ny ahavoavonjy antsika mandrakizay, saingy antsika ny safidy. Ny tompontsika dia mamela heloka, satria tiany isika fa ny fahotana no alany. Satria manimba antsika, ny fitsaran'Andriamanitra dia miankina amin'ny safidy ny raisin'ny olona efa mahalala ny marina. Tsy rariny ny anerin'ny olona anankiray iaina amin'ny fiainana mifanohitra amin'ny safidiny. Tiantsika Andriamanitra ka nanome safidy malalaka ny amin'izay tiantsika iainana, saingy ny fitsarany dia manamafy fa tsy maintsy mandray ny vokatry ny safidy nataontsika isika tsirairay. Izay mifidy ota hifikitra amin'izany dia mifidy fahafatesana mandrakizay. Hoy Jehovah hoe, ahoana no ataoko anao e? Inona no azoko atao anao mihoatra noho izay efa vitako? Zany no fotoana ampalahelo indrindra ny lanitra manontolo, rehefa tsy maintsy haringana ireo zanaka tsy nankatò sy nandaha ny fitiavany. Ireo rehetra izay nandahan'i Jesosy tsy ho mpamonjy azy, fa mbola te hifikitra amin'ny fahotana sy ny fahazarana ratsy, dia hijaly raha velan-kany amin'ilay toerana feno fahamasinana tsy misy fahotana. Tsy ho tamana any izy na hoentina any aza. Irian'Andriamanitra ho tonga ny an-danitra avokoa isika rehetra. Mbola misokatra ho anao ny lanitra, mbola misy fotoana ahafahanao manao safidy ny hiditra amin'izany paradisa mandrakizay izany. Ninninona zavatra vitanao tamin'ny lasa
dia ampy hanarona anao ny famindrapon'i Jesosy fa ekeo amin'ny patsoram-po fotsiny fitiavany. Eto dia matsiaro lehilahy anankiray antsoina hoe Ox. Tantara fijoroana vavolombelona izay inoko fa ampaherenao koa izy ity. Iray amin'ireo mpiasan'ny onjapeo ny radio adventiste maneran-tany ny pastora Borjan. Voatsela no nandraisany antso an telefona tamin'ny feo iva dia iva ny bitsibitsika hoe 2 minitra monja no ananako. Ilay pastora nandefa afatra momba ny fanantenana venao azavady? Dia hoy pastora Borjan hoe eny tompoko. Heno tsara ary, aza miteny ninninona ianao fa heno fotsiny aho. Dia nanazava tamin'ny pastora ilay rangahy fa izy no komandiny tafika matanjaka manohitra ny governemanta ary nampikorontana sy nandrahona nandritry ny taona maro. Niaino ny afatra nentinao tamin'ny radio aho izy tamin'ny pastora ary manana fanontaniana maro. Manaiky eo namiko venao ho ihany ilay rangahy. Zaho mihitsy no iantoko ny fiarovananao izy. Dia taitra pastora sady gaga kanefa nanaiky eona tamin'ilay jeneraly any izy. Nivavaka azo fahendrena sy fiarovana ilay pastora rehefa niditra ny efitra misy an'ilay rangahy izay ranjanana sady matanjaka. Dia nazava tamin'ny pastora ny antony hiantsona n'ity jeneraly ity hoe Ox na ombola. Feno sorotry ny fankalana sy ny famonoana mantsy ny endriny. Ary na efa misotro ronono azy izy dia mbola tao anatin'ny fikambanana io nandritry ny 17 taona. Taorian'ireo fanontaniana vitsivitsy nitsapany an'ilay jeneraly raha tena pastora Borjan marina ity pastora ity na tsia, dia nanomboka niteny lamina tamin'ny feo feno fahefana ilay jeneraly. Olona tsy mbola nivavaka mihitsy aho izy ary niaina tamin'ny eloka be vava. Ny akamaroany fiainako dia tsy nahitako tory tamin'ny alina fa dia mamerina ao an-tsaina ireo zavatra ratsy nataoko hatr'izay. Eny, tsy olona tsara mihitsy aho ho ihan'ilay jeneraly. Nandritry ny adiny 2 dia niresaka ny amin'ireo eloka be vava vitany ity lehilahy mahiry ity. Nateo azy izany ho izy. Rehefa nanomboka nyaino an'ilay radio anareo aho dia tao nahafantarako voalohany ny fisian'Andriamanitra. Satria rehefa mihaino an'izany aho dia mahatsapa fiadanana ny anatiko any. Mahatsapa ny fanatrehan'Andriamanitra ary mihamahita tory amin'ny alina. Nefa iriko hivavaka ho ahy ianao. Tsy mino aloha izy fa hamela ny eloko tanterak'Andriamanitra. Dia namaly azy pastora Borjan hoe navita zava-doza tokoa ianao. Nefa lehibe lavitra noho ny fahotana nataonao mitambatra ny fahasoavan'Andriamanitra. Afaka anao an'izany ho anao izy raha mangataka aminy ianao. Afaka mamela ny eloko madiodio izy. Afaka manomboka fiainana vaovao ianao. Efa maty ho anao izy talohany nahaterahanao sy ny eloka be vava voalohany izay vitanao. Dia niresaka nandritry ny tapakandro maraina izy ireo. Nametraka fanontaniana maro ilay jeneraly ary nahazo valiny avy amin'ny tenin'Andriamanitra mazava tsara. Dia lasa nody pastora rehefa aveo. Kanjo herinandro vitsivitsy lasa taorianan'izay dia naharay antso indray pastora Borjan. Zao ilay antso: tadidinao ve le lehilahy nresaka taminao indray alina iny? Dia nisalasala aloha pasteur, tsy fantany hoe iza ny antso azy, fa ho ihany ilay ny antso mikasika an'ilay lehilahy nilaza raha afaka mamela ny elony ry Andriamanitra. Zay vao tadidin'ny pasteur. Mahafaly ny mahalala fa nandray famelan-keloka feno avy amin'Andriamanitra izy ary maniry ny atao batiza. Dia raina ny tompo ry havana. Nifidy ny lalan'Andriamanitra ilay jeneraly ary tsy ela dia nandray an' Jesosy ho mpamonjy ny tenany teo amin'ny ranony batiza. Ry mpiara-mianatra namana, misokatra ho an'ny rehetra ny lanitra. Tahaka n'ity jeneraly ity dia azo diovina ny lasa ratsinao rehetra na manahoana na manahoana izany. Zao no antso ataon'ny tompo ao amin'ny Isaia 40:17. Isaia 40:17. Avy ary fandahatra isika ho Jehova, na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo, dia ho fotsy tahaka ny oram-panala, na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza, dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy.
dia izao koa no vakiantsika ao amin'ny Jaona 1:1 andininy fahavalo sy ny fahasivy. Raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena ary marina tsy ao anatintsika. Fa raha miaiky ny fahotantsika kosa isika dia mahatoky sy marina izy, izany hoe tsy mandainga izy, ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Hitantsika amin'izany ny fitiavan'Andriamanitra, ny toetra tena maizy azy. Tsy mahafinaritra ve ny mahafantatra fa mandritry ny arivo fotoana dia ho voavaly ny fanontaniana rehetra ary ho voampirofo ny toetra an'Andriamanitra. Mety misy olona iverinao tsy ho any an-danitra, nefa dia ho hitany izy, ary izay nantenainao ho any kosa dia mety tsy ho hitanao any mihitsy. Ny firaketan'ny lanitra ry havana dia ho sokafana ho hitany rehetra. Impiry moa ny fanahy masina no ny angavy, ny alanenina, nefa dia ny lavina foana. Avery ny olona maro ny fivavahany amin'ny ampopony. Ho hitanao fa rehefa nomena azy ireo ny fahazavana dia nandatsy anaraka an'izany izy. Mifanohitra amin'izany no iseho amin'ny olona izay tsy nampoizitsika ho tonga any an-danitra. Rehefa fantany marina dia rahany fotsiny izao, tsy ahoana izay mety ho lazainao fa izao te ho any an-danitra fantatro ny marina dia manaraka an'izay. Alaivo sary an-tsaina ny Stefana rehefa nitoraham-bato ao amin'ny Asin'ny Apôstôly 7. Rehefa nifampijery tamin'ny mason'ny Paoly ny masony, le nanenjika azy tamin'izay fotoana izay. Maty izy, fa tsy nafantatra hoe niova fo Paoly taty aoriana. Ary haneo amin'ny Stefana ny fomba ny bebahan'ny Paoly ary lasa evanjelistra ny bokyny lanitra. Ny tantara rehetra eto tany dia aseho hitan'ny maso rehetra. Mahari-po ilay Andriamantsika. Avela ny vezivezy amin'ny planeta lao mandritry ny arivo taona Satana, mba hanana fotoana andinihany sy eritreretany ireo ratsy rehetra efa vitany. Kanefa ny fihetsika izay ho asehony aoriana ny arivo taona izay efa novakiantsika tao amin'ny tenin'Andriamanitra dia hilaza amintsika fa tsy miova Satana. Samy ahita daholo ny voary rehetrarehetra izay tsy nanota, fa tena ratsy ny fahotana. Ary natonga ny tany ho laho tanteraka, tsy maintsy havaozina indray. Mandrakizay dia tsisy intsony ny fanontaniana momba ny fahotana. Aorian'ny arivo taona dia hidina ny tanàna masina, vita tamin'ny volamena mangano hoany toy ny fitaratra. Hitoetra eo an-tendrombohitra Oliva. Amin'izay fotoana izay dia hatsangana ireo ratsy fanahy maty, ary avela hitan'ireo zava-tsoa rehetra izay nolaviny izy ireo. Ho hita eo ny laingany Satana. Hamory ny tafiny eo amin'ny ady farany Satana. Mbola hamitaka an'ireo olona ireo indray izy. Fantany fa io ny fotoana farany ananany satria mahalala ny faminaniany Baiboly anie Satany. Azonao an-tsaina ve no endrika ireo tafika ireo? Tsaroa fa ny ratsy fanahy rehefa atsangana dia tsy novaina na nomena vatana lafatra sy tsy mety maty. Fa tahaka an'izay nidinan'izy ireo tany am-pasana ihany no ivoahany avao. Dia toy izao ny zavatra iseho amin'io fotoana io. Ny olona marina rehetra dia miaiky fa rara ny fanapa-kevitr'Andriamanitra, satria ny ratsy fanahy rehetra dia mbola hisafidiny ratsy ihany. Tsy niova ange ny fon'izy ireo e. Ny fahotana farany ho ataony dia ny fanafiana ny tanàna masina, hakana ny seza fiandrianan'Andriamanitra hono. Kanefa dia mbola fitaka hitondrany Satana azy ireo ihany izany. Andriamanitra dia tsy mandainga ary tsy miova, miazona ny teny nomena izy, fa tsy hisy fahotana intsony aorianan'izay. Ny ota rehetra dia tsy maintsy haringana, tsy afaka ny hovelona eo anatrehan'Andriamanitra ny fahotana, ary noho ny famindrapony dia hodorany afo ny fahotana. Raha tsy tianao ny homay miaraka amin'ilay afo, dia meteza ho afahan'Andriamanitra amin'izany fahotana izany. Nanome toky Jehova fa tsy hanisy safo-drano intsony, fa ampiasa afo izy hanadiovana ny tany. Tena famindrapo izany satria ny afo ange dia mandevona vetivety, mirehitra toy ny afokasika. Andory tanteraka izany dia ho faty mandrakizay. Io no pejy farany eto tany, lavenona sisa no hodiavin'ny tongotra. Mba azonao an-tsaina ve izany hoe ilay Andriamanitra nahazo rehetra izao dia te hifandray aminao amin'izany toerana amboniny dia ambony izany, ary vonina andany arivo fotoana mba hazona antoka ny famalina ny fanontaniana rehetra izay ny dikan'ilay fitsarana.
ahitantsika fa marina ny fanapa-kevitra ny raisin'Andriamanitra mikasika an'ireo olona zay ho very. Azonao an-tsaina ve zany hoe mipetraka eo anilan'Andriamanitra ary manontany azy mikasika an'ireo zava-mitranga teo amin'ny fiainanao? Be deaibe nge ny fanontaniana zay tiantsika apetraka fa tsy ahitantsika valiny eto amin'ity tany ity, za koa manana. Fa matoky afa amin'izay fotoan'izay dia hazava tsara avokoa ny zavatra rehetra. Ny azoko antoka dia tsy mieritreritra fa tsy izay asoa Andriamanitra. Ary zany no Andriamanitra azo itokisana. Manasanao tsy hangatakandro amin'ny fanekena an'Andriamanitra ho Andriamanitra aho. Le Andriamanitra namorona sy namonjy ianao ny resahana eto. Inoko fa maniry ianao ny ilaza aminy hoe fantatro fa afaka matoky anao aho. Maniry ny fandray aminao mandrakizay aho. Mamela ny eloko ary omeo fiainana vaovao aho. Raha izay ny fanirianao ary tianao nitondranay ambavaka an'izany dia manorata aty aminay. Email awr feo fanantenana @gmail.com. Page Facebook awr feon'ny fanantenana. Na miantsoanay 034 06 797 62 033 07 170 70. Azonao atao tsara koa ny manoratra amin'ny alalan'ity pejy Facebook ity AWR feon'ny fanantenana. AWR feon'ny fanantenana. Hitanao raha teo ao avokoa rehefa melabelarana rehetra zay efa natao teto zay mbola ho atao aoriana. Raha maniry no atao batisa ianao ary tsy fantatra hoe ahoana ny fomba natanterahana an'izany dia miantsoanay na koa manorata fotsiny amin'ireo adresy na roa izay fanomena ianao ireo. Andeha hoentsika ambavaka ny fanirianao. Irainay izay ny an-danitro ta io manokana ireto mpiaino tsirairay ireto, mahafantatra ny olana izy ireo tsirairay ianao, mahafantatra ny fahalemena izy ireo tsirairay ianao, fantatrao ny fomarary sy ny tolona ataony tsirairay, vokatry ny faratsiana mitranga eto amin'ity tany ity, fantatrao ny fahalemenay. Magataka anao hamela ny elokay, hamela ny elokay rehetra reto izay miaraka miaino izao famelabelarana izao. Raiso izay ho zanakao, tianay ny andovan'izany fiainana mandrakizay izany. Mihamanokana ny tsirairay ianao ary fantatra izany. Ampio izay hanao fanandramana tsotra dia izay tsirairay mihitsy, hanao fanandramana tsotra hanankina ny fiainanay aminao, hangataka aminao mba hamany olana izay mahazo anay ary andray ny fanirianay mba ho tonga zanakao. Vavaka mba ho tia ny fahamarinana ny tsirairay, hanompo anao ampifaliana mandritry ny fiainany, amin'ny anaran-tsoan'i Jesosy. Amen. Misaotranao niaraka taminay tao anatin'izay fotoana izay, hinoko fa tsy hanenenanao zany satria ny hoavy mandrakizay mihitsy ange no resahana eto dia manasanao indray hanaraka ny famelabelarana manaraka mikasika ny mariky ny bibidia, hanalasarona ny faminaniany baiboly mahakasika an'izany isika. Fidio hatrany ny lalan'Andriamanitra. Manao mandra-piona vetivety ny namanao Elion Andriamitanso. Nosy Nifilibana yainana
ataony tompoty moefanosaininaao ray andro io isy valiny oentino tsarainy anao e hifanatrikao minira andray ny valeny nataonao ka oaize 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 no iafarana AWR feony fanantenana izay rehetra oampo ary ny fisainanao mivelatra miny avoko tsy misy miafinafina ny mombamomba nsikizao ny tena saina fofanay aoka tsy hoadinonao fa takino tsisy pentina oentino tsarainy anao e hifanatrikao miniray andray ny valeny nataonao ka oaize 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 no iafarana oentino tsarainy anao e hifanatrikao miniray andray ny valeny nataonao ka oaize 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 no iafarana ka oaize no iafarana Adventist World Radio, The Voice of Hope. radio feony fanantenana Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka mahimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org na feo fanantenana.org.